teramzato dia nandininy fahatelo izay aminy novakikika amin'ny anarany Jesosy Kristy. Izay mamela ny heliko rehetra izay manasitana ny aretina rehetra. Ry avy malala eto amin'ity toerana sy vohitra ity, matoky sinino fa voreniny tsara izany tenin'Andriamanitra izany. Izany hoe Andriamanitra tamin'ny voalohany dia efa tao aminy ny fanasitrana ary naniraka amin'ny Jesosy Kristy zanany ihany koa izy, dia mbola naniry ny asan'Andriamanitra ihany Jesosy ary mbola nanasitana ny aretina ihany koa. Ny tenin'Andriamanitra eto amin'ny teny manao hoe Andriamanitra dia Andriamanitra fitiavana ary Andriamanitra lehibe sady be ilaroa Andriamanitra io. Tsy vitany hoe mamela ny heliko fotsiny izy raha misy matoky ianao, fa mbola anasitana ny aretinao ihany koa. Na inona loharanon-aretina izay mahazo anao na amin'ny ara-mofo na amin'ny ara-panahy. Mety anao efa mandao vola aman-karena tany amin'ny zamatra dokotera maro samihafa isan-karazany tany, izay tsy manohatra dokotera fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra dokotera ianatra. Fa izao ny zava-dehibe dia Andriamanitra ny tompo ny fahefana rehetra. Andriamanitra ny nofo rehetra maty-Andriamanitra, ka anazy ny fanapahana, anazy ny fandahara, ka zay tiny atao amin'ny olona tsirairay avy izay mankatoa sy minino ny tenin'Andriamanitra. Ry avy malala, taminao mbola taloha, tamin'ny mbola niandrony tsy fahalalana, dia mbola nandeha tany amin'ireny mpanao omasom-bavy ireny ianao, na nandeha tany amin'ireny mpanao dadara be ireny mitady an'izany fanasitrana izany. Misy anefa androany tonga atao aminao ny tenin'Andriamanitra izay manambara fa nandefa ny teniny izy hoy ny tenin'Andriamanitra mba hanasitana ary hanafakazy amin'ny longozany anjarany. Izany hoe ninjera tamin'ireny fampotrapo sy fanaovana zavatra izay tokony sitrapon'Andriamanitra ireny ianao fa izy. Fa androany-tosa ianao tonga aminao ny tenin'Andriamanitra ary mitsatoka amin'ny fonao sy isainao fa hoe nandefa ny tenin'Andriamanitra mba hanasitana azy ary hanafakazy amin'ny longozany anjarany. Ary aneo salamo toko fahatelo amby zato any andininy fahatelo dia miteny manao hoe anela ny heliko rehetra izy ary ihany koa hanasitana ny aretinao. Ny ava malala eto amin'ity toerana ity, misy vehivavy ankiray tao amin'ity baiboly, ato anatin'ity baiboly ity, izay nalary 12 taona andaranidiny, nefa nandany vola aman-karena tany amin'ny zavatra maro samihafa isan-karazany tany. Izany hoe nandeha tamin'ny dokotera, nandeha tamin'ny dadarabe, nandeha tamin'ny pistiky, nandeha tamin'ny zavatra hafa, lany vola, lany ny fananaka. Dia ry hevitra ny ramatoa nandany Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra velona, dia nanapa-kevitra izy fa raha andalo eto izany Jesosy izany, enina dia ny akanjony ihany izy no voaraiko ho voatendrika dia hitsahatra ty aretiko ity. Nanam-pinoana raha vehivavy ary natoky fa Jesosy ilay tonga nosy aty ambonin'ny tany hanasitana ny aretina rehetra dia avy tamin'ny tonga tamin'ny ny fanasitranana ry havana. Engany mba ho aminao ane izany tenin'Andriamanitra izany, engany mba ino anao ka ho tanteraka aminao ny tenin'Andriamanitra izay toroy sy nanambara taminao tamin'ity arova ity. Ho faranako sady mitory-teny, fa anjaranao no misafidy sy manakotsako, anjaranao ihany koa no mandray. Eny fa Andriamanitra tsy manery anao ary Andriamanitra tsy mamorosy anao hoe tsy maintsy manaiky anao ary tsy maintsy mino anao, fa mena Andriamanitra safidy roa anao hoe na ianao andray an'i Jesosy Kristy ho tompo famonjy ny tenana manokana ary hanafaka anao amin'io aretina izay mahazo anao io, na ianao anday izany ka mbola hivitra amin'io fanafody izay fampoatsato loharano telo mohatra mibe foroa
azo aminao fa tsy misy anjara ny mpalota aminany ary tsy misy fanasikanana ho an'ny tsy mino ny fanasikana. Andriamanitra tsy azo basibasiny ary Andriamanitra ihany koa tsy azo aprofisy. Tsy azonao aprofisina amin'ny tendrombohitra izy, tsy azo aprofisina ao amin'ny tapakazo na tatarabe. Fa rehefa Andriamanitra ny ekenao, fanasidana ny aretinao, dia izy atao amin'ny farany ka hatramin'izay ka ho mandrak'izay. Tsy miova Andriamanitra ry havana. Koranako ny toro-fanjaranao ny safidy hivavaka ho aritaraina mihitsy hoe mba ho tonga aminao aneny fanasikanana avy amin'ilay Andriamanitra nahara ny lanitra sy ny tany. Hivavaka ary tompoko. Misaotranao izay retoko